Fitiavan-dehilahy diso tafahoatra no namonoany ity vehivavy ity ny zanany izay vao teraka 2 herinandro. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay ny fitiavan-dehilahy diso tafahoatra no nahatonga an'ity vehivavy ity no nanao habibiana ka namono ny zanany. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mpiasa antrano vao tonga iray andro dia nangalatra vola be 3,7 tao andrefantsena Faratsio. Efa andeha tsoaka Antsirabe izy no tratehaky ny polisy pirenena. Efa lany ny 1,7 tamin'ilay vola be izay nangalariny, naverina amin'ny tompony kosa ny ambin'izay ary nanokafana famitorana itovavy taorian'izao fahatratrarana azy izao. Resaka sintomahery indray, lehilahy 2 izay mpanao sintomahery nenjehan'ny polisy nandritra ny famoivoizana ary tratra ny iray kosa tafatsoaka. Olona iray no niandahan'ireo totakely ary nahazon'izy ireo finday miisa 2. Tafaverina amin'ny tompony ny finday iray, ny iray lasa nilay tafaboritsaka. Tena akaiky ny Carlton Anosy teny moa no niseho ity trangana sintomahery ity ka noho izany dia mailomailo hatrany fa niratsy kely lalana ary indrindra fa ity resaka sintomahery ity dia tena mahazo vahana mihitsiny ao an-drenivohitra ao. Tovolahy 70 taona indray tratehaky ny polisy pirenena miasa ao amin'ny tobin'ny taxi Brosy Fasankarana tamin'iny herinandro lasa teo iny. Inona no nataony ho ianareo? Nisy olona mikirakira vola izay tazana ka narahany maso nandritra ny ora maro. Avy eo nangalary ny karatra fandavam-bolan'ilay olona, mbola nisy vola R1,000 tao anatiny. Ny polisy koa efa naramaso azy vao niroso tamin'ny asa ratsy ny tovolahy tonga dia noraisim-potsiny. Mekanisien 20 taona izay nalefa eny an-tanimora tamin'iny herinandro lasa eny hatrany. Voarohirohy ho nanolana ny havany izay zazavavy kely vao 13 taona monja. Nandraindraiky ny gendarmeria nanadiady izany heloka bevava izany. Bevoka 13 herinandro mahery ilay zaza no io herisetra izay niseho io izay niseho moa izany tamin'ny volana maritsa lasa teo iny teny Lahosy, komina Ambohijanaka. Midika izany fa ny havany ihany no nahavandoza tamin'ity resaka fanolorana ity ka noho izay dia efa tsy misy intsony ny olona azo tokisana amin'ny zanaka amin'izao fotoana izao na ny havana akaiky aza dia masahy manao an'izay habibiana sy filan-dratsy amin'ny fanolanana amin'ny havana izay. 4x4 iray izay nandona moto sy ny mpandeha an-tongotra miisa 2 tamin'iny herinandro lasa teo iny tao Ankazoabo Daraina, distrikan'ny Vohemar. Matitra drano ilay mpitondra moto naratra mafy ireo mpandeha an-tongotra. Voalaza fa raiky tory teo ampamiliana ilay mpamily 4x4 kanefa nandeha mafy. Olona miisa 7 izy ireo no tao anatiny, mba tsy nisy na ninona kosa ireo tao anatiny izay fiara 4x4 izay. Ka ny hafatra mitandrema ihany amin'io setrasetra sy fandehanana mafy io ary rehefa valaka dia aleo mijanona toy izay miezaky ny mandeha foana nefa raiky tory rehefa avy eo ka lasa miteraka lozam-pamovoizana tahaka an'izao ary mampidi-doza ho an'ny hafa na ihany koa mety hampidi-doza ho an'ny tenanao. Ka aleo misoroka toy izay mitsabo satria ny aina tsy ananampiry laha tokana io aina io ka tandrovo mandrakariva izay vatanao sy ny vatan'ny hafa ao anatin'izay resaka loza mety hitranga noho ny vokatry ny famoivoizana diso tafahoatra sy ny fandehanana mafy izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay vehivavy izay nahavita namono ny zanany naterany noho ny fitiavan-dehilahy diso tafahoatra izay. Ekena fa mafy izay resaka fitiavana izay
fa kosa tsy tokony hanaovana an'izay habebina tahaka an'izao nataon'ity vehivavy ity noho ny fitiavan-dehilahy ka namonoany ny zanany izay voateraka 2 herinandro tao Lanakontra, commune Andevranto, district-ny Brickaville moa no niseho ity tranga ity. Ny alakamisy lasa teo nahazo vaovao tamina tsara sitrapo ny komandiny tombom-paritry ny gendarmerie CSB territorial Brickaville fa tsy hitany fiarahamonina notezaindrainy intsony ilay zazamena vavy. Nandray ny andraiky ny farak'izay haingana ny CB nitondra ny zandary tany an-toerana. Vokatry ny fanadihadiana nataon'izy ireo dia hita ilay zazavavy kely saingy efa tsy misy aina intsony. Feno dian-drangotra sy ratra ny vatany ilay zazavavy kely. Nanamafy ny dokotera fa famonona no nihatra tamin'ny tsy manan-tsiny ity. Voalaza fa ankoatran'ny rain-janany dia misakaiza amina lehilahy hafa ilay vehivavy noho ny fitiavan'io sakaizany io no namonony ny zanany izay heveriny ho olana amin'ny fiarahan'izy ireo. Tazonina atao famotorana ramatoa taorian'izay fahatratrarana azy izay. Nankasitraka tanteraka any CB sy ireo zandarim-piara-miasa aminy kosa ny vahoaka satria antsoina alina dia tonga alina, antsoina atoandro dia tonga atoandro, tsy misy andrasoandraso amin'ny fampandriana fahalemana ny faritra izay didiny moa ireto zandarmaria izay tarihin'ny CB n'izy ireo ireto. Midika izany fa tena manao aintso zavatra ny mpitandro ny filaminana ary midika ihany koa fa tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao satria zanaka ao nateraka ao dia vitanao no mandatsaka ny ainy tahaka an'ity nataon'ny vehivavy tany Brickaville ity. Mendrika sazy izay farak'izay hentsitra ity vehivavy izay nahavita namono ny zanany ity satria tena fahabebina tanteraka izany. Ka ny hafatra ho anareo ireo vehivavy rehefa mbola tsy vonona ny hitaiza aleo manao fanabeazanaizana na ihany koa mifidiana anireny fimailo ireny rehefa tsy ho zaka ihany ny tsy hanao firaisana ara-nofo mba hialana amin'izay voka tsy nirina na ihany koa mba hialana amin'izay fiterahana aloha diso tafahoatra izay. Maro ireo izay miroso amin'izay fiterahana izay nefa dia mbola tena tsy vonona tanteraka fa noho izay rendrarendra sy filana izay dia lasa miteraka tsy fidiny amin'ny fotoana izay tsy tokony mbola hiterahan'izy ireo hany ka lasa manao foana tahaka an'izao nataon'ity vehivavy tany Brickaville ity. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.